Ny zomao avy zao ny marimarina kokoa dia ny fafito amby folon'ny volana janoary izao no amoaka ny vokatra ofisialy tamin'ny fifidianana fiodinana faharoa fifidianana filoham-pirenena ny fitsarana manokana misahana ny fifidianana 27 ora mialohan'izay fotoana izay tondra ny fomba fijeriny ny cellule de crise ny fivondronam-be ny mpiasam-panjakana. Miankina tanteraka amin'ny vokatra voakan'ny CES no avy ny firenena araka ny fijerin'ny cellule de crise ny fivondronam-ben'ny syndicat-ny mpiasam-panjakana. Ho azy ireo dia tokony tsy tanterahan'ny CES samy rery fa iarahana amin'ny solotenan'ny kandida roa ny fampitahana ny vokatra sy ny famerenana ny fanisam-bato. Fa raha noazay tokoa izy tokony atsona ireo kandida zay misy anio tompony ireo vato anaovana confrontation zay zany no hitako hoe ilaina fa tsy hoe atao fotsiny ao anatin'ny selection zay zavatra zay manome micréer problème au sein de parti politique izay candidat am'izao fotoana zao zay zavatra zay ka zay zany hitako hoe tsy nahita zay tokoa tany amin'ny gazety hoe amerina bureau de vote nazahoana fitarainana be tabe zareo dia izy hoe raha izay ka tsy hatrehan'ireo candidat ny solotenan'ireo candidat samihafa ny fanatanterana zay mbola zavatra olana zay mbola teraka olana ngeza be tokoa azy. Nanao fanambarana manoloana ny savovo izay nitranga tamin'ny Mahajanga ihany koa ny cellule de crise ny fivondronam-ben'ny syndicat-ny mpiasam-panjakana. Ny zavatra ohatran'ireny dia tokony vita tao anatin'ny fampiresahana sy ny fampidiniana satria raha eny dia tao anatin'ny telo volana nefa nanao ny fitakiana ireo mpianatra ireo. Zavatra mampalahelo moa dia tsy ninona izy tsy nohenona dia manjary ny afara amin'ny zavatra ohatran'izao. Amin'izao fotoana izao nefa dia tao nikena daholo ihany ilay fangatahan'ny mpianatra fa raha ohatra kosa nisy ny fampiresahana sy ny fampihenona dia tsy ny afara tamin'ny raha mandrika sy fahamoizana hain'olona ohatran'izao. Ny maraina teo nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety nitondra ny cellule de crise ny fivondronam-ben'ny syndicat-ny mpanjakana ireo fanazavana ireo.